Miarabantsika rehetra indray tratra ty maraina vaovao ity. Isaorantsika mandrakariva Andriamanitra satria noho ny fahasoavany sy ny famindrapony no mahatoy izao atsika. Andeha hitondram-bavaka indray isika any Annick izay any ampitan-dranomasina any izay nangataka vavaka manokana fa mandaly ady mafy izy ankehitriny. Andeha asaiko ianao hiaraka eo mivavaka amiko ao anatin'izao vavaka izao. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra tomponay tsara sy masina izay any an-danitro. Velom-pisaorana anao zahay satria tsy nerinay nantanjakay na ny fahatsaranay na ny fahamendrehanay fa noho ny famindraponao izay tanterahanao aminay mandraka riva izany. Koa isaoranay lehibe anao noho ny amin'izany fahasoavana nomenao anay tamin'ity maraina vaovao ity izany. Tompo tsaro, ankehitriny indray dia mbola mitalao aminao izay avelao melokay. La hevitra mampisaraka anay aminao ka mahatonga ny vavakay tsy mivaly izany. Atoka izay ankehitriny fa noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay mifonao anay amin'ny hevitra masina indrindra dia ho voavela ny elokay. Tondram-bavaka izay ho an'ny Annick izay any ampitan-dranomasina any. Mandalo teo-javatra sarotra izy, mafy. Kanefa Andriamanitra tsisy zavatra izay tsy hainao atao. Ary raha mitaraina aminao izy ankehitriny. Mangataka ny fidiranao an-tsehatra. Andriamanitra mpamindra fo, mpamela heloka ianao. Andriamanitra izay mikatsaka ny mahasoanay ihany koa. Koa irinay indrindra Andriamanitra mba hidiranao an-tsehatra amin'izany ady izany. Ary anampianao zany mpanomponao zany mba hivoaka mpandresy manoloana an'izany ady izany. Andriamanitra ny mpandresy ianao. Koa dia mahatoky izay fa ampahita fity izany mpanomponao zany eo anatrehanao. Eno ny vavakay Andriamanitra ary valio araka ny haben'ny mindrafonao zany. Tonononay sasandratray ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy.